dimanjato kosa ny vokatra miakatra eto isan-taona. Vao atody ny makamba dia efa karakaraina eto hatramin'izy tonga 20 grama izay lanja takin'ny tsena iraisam-pirenena. Isan'ny vokatra tsara indrindra eran-tany ny makamba malagasy hoy ity tompon'andraikitra eto amin'ny Akwamasa ity. Tsy ahitana aretina mihitsy manko ny makamba eto Madagasikara satria sakafo voajanahary avokoa no omena azy ireo mandritra ny efa-bolana iompiana azy. Fantatra fa 7 euro no ivarotana ny makamba malagasy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Nandritra ny fitsidiana nataon'ny ministry ny toe-karena sy ny indostria tany an-toerana no nahafantarana fa miroborobo ny orinasa saingy manay ny mpitantana no ilay tetikasa mpitrandraka vy izay tsy lavitra loatra ity toerana misy ny orinasa Akwamasa ity. Eo amin'ny fahadiovan'ny rano no tena mampanahy azy ireo, ny rano izay fototra voalohany mampiaina ny makamba. Isy arak'izany ny fepetra horaisina amin'ny fikajina ny tontolo iainana hoy ny ministry ny toe-karena sy ny indostria. Fatatsika ihany koa fa ho tonga zao atoato efa voasiny efa hitatsika ny vola izay nomen'ireo sinoa reo mikasika ny fitrandrahana vy ao Soalala aty Soalala dia manana ny orinasa madinika ohatrantony raha oharina amin'ireo orinasa sinoa goavambe izay hiditra eto Madagasikara amin'izao zao hoe satria sarobidy ary saropady satria zavatra hohanina alefatsika mankany Europa sy any ivelany ny vokatra azo amin'ny orinasa tony dia manana hiatra reo hoe sao de animba ny tontolo iainana fa ny zavatra kely fotsiny dia mety animba an'izay tsena ivelan'izay ho any Madagasikara. Dia zay no aia napetraka zareo dia ny hojerena dia ny mba hahafahantsika fanjakana mametrapetraka amin'ny cahier de charge ho isy amin'ny ireo sinoa ho an'ny visco ireo aty Soalala mba tsy animba an'izay tontolo iainana zay aty amin'ny faritra ity mba hahafahan'ity orinasa Akwamasa ity manondrana ny entany mankany ivelany. Iray amin'ireo sehatra tena mampidibola vahiny eto Madagasikara moa ny fanondranana makamba. Eo amin'ny resaka fananantany kosa dia nahazo birao iombonana ny sapandrarany fananantany sy ny topografia any amin'ny kominy Manjakandriana isan'ny sapandrara izay mandray olona be indrindra araka ny tatitra lanto Malalarasata. Trano manara-penitra araka izany ity voavy namboarina ho an'ny sapandrarany domaine sy ny topografia eto amin'ny komina ny Manjakandriana ity. Volan'ny fitondrana madiodio natao analana ny fahasiaranan'ny mponina eo amin'ny fikarakarana ireo taratasy rehetra momba ny tany. Ahitana ihany koa ireny guichet unique ireny. Mitentina 570 tapitrisa ariary mahery ny fanamboarana azy ity. Ahitana ihany koa ireo fitaovana informatika. Naprisika ny piasa ny ministra tompon'andraikitra ny anatanterahana ny asa atao anatin'ny fahamendrena satria volam-bahoaka no ikaramana azy ireny. Ary natao analana ny fahasaranan'ny olona no anton'izao fanamboarana lehibe izao. No hazavain'ny ministra ihany koa ny politika ny fitantanana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Inona nataontsika nanitran'izay roa taona izay dia io politika d'ajustement structurel io. Ary ny tambony azo hatramin'izay dia hoe raha miditra amin'ny politika voalaza ny any ivelany io isika dia omena vola hampandehanana ny raharaham-panjakana. Mazava rehetra zao fa niditra tamin'ny politika io tsika amin'ny herintsika manokana kanefa tsy misy vola avy any ivelany andoavana sy hampandehanana ny raharaham-panjakana. Mametraka fanontaniana zany ary mampametraka fanontaniana tsika tsirairay avy ny hoe nakaiza ireo vola be ireo izay vola tsy omena fotsiny fa trosa ho an'ny malagasy ary mbola ho alohany taranaktsika fara-mandivy nandritra izay 50 taona izay satria io no lazaina fa tsy maintsy atsofoka amin'ny kitapo-bola fanjakana raha zany tsy ho voaloha mpiasa fanjakana. Ankoatr'izay dia nasiany resaka ny fividianana voavita teo ilazany fa zava-dehibe ny fahafantarana ny safidin'ny vahoaka. Nanentanareo be ny tanàna ihany koa ministra anoho ny asany antsakany sy andabany mandra-piandry ny fividianana be ny tanàna amin'ny manaraka. Fa naomby kosa ny amboara ho an'ny tanora misetra ny fambolena sy ny fiompiana ary tanjony eo anivon'ny ministera raha teo ny ampirisika ny tanora hiditra bebe kokoa amin'ity setra iray ity araka ny tatitry Jean Emerambelson. Nahitambokatra tokoa tamin'ito ny fifaninanana trophée du jeune agriculteur karakaray ny banque BNI.
tanora mpamboly avy any Ambohimahazo manandrina Moronmania be ny tanàna Rahataolo no nandrombaka ny amboara iray. Ny iray faharoa kosa dia lasa na piopy akoho manatody lava etsy mahitsy Ambohitra Atrimo. Niara-niasa tamin'izy ireo ombenimbeny ny antsoina hoe microfinance amin'ny alalan'ny SECAM izany, fa teo ihany koa ny Guanomad arak'izao anarahantsika azy izao. Manohana ny trophée des jeunes agriculteurs, izy io zavatra efa nataonay efa telo lasa zay ary isataona zany misy fiarah-miasa ataonay miaraka amin'ny PMI sy ny SECAM. Ary zay zavatra zay moa nenay zavatra tena hoe laharam-pahamehan'ny Guanomad dia manohana ny fomborena. Zay foana moa nenay fa afatra hatramin'izay ary raha vao misy ny zavatra zay tsy maintsy présent foana société Guanomad satria mba manentana ilay olona koa mba hampiasa les zesika biolojika. TGA salamtony dia arahotonay any ho an'ny SECAM zany hanamafisany ny ataontsika hoe freany. Ny frean'ny SECAM moa dia zay le freana miopana indrindra any amin'ny tontolo ambanivohitra. Zay frean'ny SECAM zay zany isan'ny ataontsika hoe afatra vaventy. Hoe ny SECAM dia mbola ao anatin'ny fampivoarana ny ambanivohitra